Niny fa lafy mavao tanteraka kosa indray matsiaro tena voailika hatrany ao anatin'ny fakakevitra sy ny fanapahan-kevitra ireo fikambanana miariny zony mpanjifa raha nitondra ny fanehoan-kevina izy ireo mahakasika ny fiakaran'ny sarandalana ho 700 ariary. Misy amin'ireo fikambanana ireo moa no mandroso sosokevitra amin'ny tsy tokony handoavan'ny mpandeha afa-tsy 700 ariary rehefa miakatra ao anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Ao koa nefa ireo manana sosokevitra hafa mihitsy ravaka raha Andriamanalina mamirasoana ivo no mamintona izay vovozay. Mitaky ny tokony isian'ny fiaonany eo ampitatitra sy ny mpanjifa alohan'ny isian'ny fiaona ampitatitra amin'ny ministera ny fitaterana ny fikambanana miaro ny zony mpanjifa na ny pladika raha nitondra fanehoan-kevitra manoloana ny fiakaran'ny sarandalana ho 700 ariary. Mahatsiaro tena ho voailika hatrany ny mpanjifa eo amin'ny fanapahan-kevitra mikasika ny sehatry ny asa miasa ho amin'ny vahoaka tahaka ny fitateram-bahoaka hoy ity fikambanana ity. Ho an'ity fikambanana ity, ny tompona ndraikitra ny tokony handray ny fepetra manandrify azy mba hisian'ny famahana ity olona ny fitateram-bahoaka andrenivohitra ity. Ny mpanjifa no mamelona mpitatitra ary ny hoe fandehanana makany amin'ny mpitondra fanjakana mba hitady maromaro tsiraisany angamba tsaratsara raha ny mpanjifa no antsoina aloha na eny amin'ny palais des sports na any amin'ny trampokon'olona hifandinika hoe izao no ataonay mpitatitra fa apakatra fa tsy tatinay ty avy eo vao miara-miakatra makany amin'ny fanjakana. Ny fikambanana RNDC miaro ny zony mpanjifa kosa etsy andaniny dia tsy mitsahatra manatanteraka fanentanana ny saram-babe vahoaka mba tsy handoa sarandalana fa tsy 700 ariary ary maniry ihany koa ny isian'ny fiaonany telotota mba handiniana ity olana teraka ny fampiakarana ny sarandalana ity. Hatreto mbola tsy nisy maromaritra iraisana teo amin'ny ministera tompona andraikitra sy mpitatitra andrenivohitra taorian'ireo fiaonana samihafa mifanesy tato ato. Ho an'ireo mpitatitra andrenivohitra mivondrona ao anatin'ny UCTU dia entitra izy ireo amin'ny fitazonana ny sarandalana ho 700 ariary ka ny sarandalana manokana ho an'ireo zokiolona sy ny be antitra sisa ny tokony ajika-hevitra. Andrasana amin'ny herinandro ambony ny fanambarana ho tanterahan'ny minisitra tompona andraikitra mahakasika ity olana fitateram-bahoaka ity araka ny nambarany loharam-bavao azo antoka.